atonga ny famonjenao atratra isan-tantanona, atonga ny famonjenao atratra isan-tanakaviana sy ny fiangonana noho ny fiasanay amin'ny Jesosy Kristy tomponay, ka azahoana mamaky vaky taona vaovao indray amin'ny fifaliana sy ny fisaoka. Dia manatria rehefa tsy mitondra nainao antsika izany taona vaovao izany raha tsy eo ny fitahin'Andriamanitra. Nefa koa tsy atrakantsika ary tsy tondra nainao amin'ny fiainantsika ny asan'Andriamanitra raha mbola ao anatin'ny ota sy ny tsy fahatanterahana isika. Tiantsika dia tiantsika ny toa. Ary ny taona vaovao ity, amin'ny andro vaovao taona ity, ny taonantsika iray izy anatina amin'izany. Ary indrindra andre ny feony fitiavana, ny feon'ny finiavana ny antsika mba azontsika manatona azy koa izany fahetretena ametraka ny fahotantsika eo tombony ary andraisantsika fanavaozana etsika mamaky vaky taona vaky. Ataontsika hira zay fa
tsy nampiniorony zay fa manava tsy nanaraka ny teninao zay fa nampanjaka kosa ny hevitra sy ny fijelinay tsy mazoto miarana sy manatanteraka ny teninao zay hanika diso matetika amin'ny fisainanay sy amin'ny ataonay tsy amin'ny fiainam-bavaka zay toko hanika tsy mampitotra ny fakapanahy ny fahotana sy teninakarainay manjara nyakamananay ary dia nataonay tomasonao fonatrelolo ka dia tsy namafy fiainana zay fa namafota sy fahafatisa ankehitriny efa manatona anao zay nandreny amasonao zay tonanay anatona anao mahatsiary faly mena sy ny fahatsonay zay ka mba enono ny vavakay enono ny akanakay araka ny fahasoatanao miaraka ny rainay fanao tao aminao zay mamilay diovy zay ao ataotany sosoa zay mba mafakely ary avao zo nyfanaikema ny fitiavan'i Jesosy zay anakamaomanjenay nantatana fa toy izao mitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zananay tokana mba tsy ho very zay telo azy fa amina fiainana manao zay fa Andriamanitra fananilaka ny zanany ao am'izao tontolo izao anameny izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao fa efa tonga ny zanany hitady sy amonjy ny very ho azo matava mba minofotsika voavela merikareo noho ny anarany masina midy raha
misy tika mba hiakatety anao hira zay fa
fanamelamelantsika Andriamanitra amin'ny fahasoavany ankehitriny dia zara ny tenintsika no zany doka anatin'azy ny fifaliana isika rehetra andreny teny angatana mba hiarana tiny ireo mandray anjara amin'ny famakina ny teny sy ny fifaliana misaotranao satria tsy diso anjara izay fa vo manomboka ny taona dia fahafananao ary izany teninao izany mitondra fiainanao anay ary mba hiadananay amin'ny androm-piainanay. Fanahy masonao mangataka anao izay mba ho azavainao ny tianananay ary ho azavainao aminay ny teninao mba aizana mandray izany araka sika dia miaino mpanomponao ary vonona ny andray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hovakintsika ny nomery toko fahaenina andimy faha roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Nomery toko fahaenina andimy faha roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe nitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao no teny entinareo mitsotra amin'ny zanak'Israely. Hitahy anao ny Jehova ka hiaranao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka hamondrafo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehova ka nomenao fiadanana. Dia metraka ny narako amin'ny zanak'Israely izy ary izao no hitahy azy. Dia mbola hotrizatsika famakina soratra masina izany dia hitantsika ao misy epistilo an-Galatiana, epistilo an-Galatiana toko faefatra ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito. Galatiana toko faefatra ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito. Dia hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny baran'olo. Fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna hanafotana izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Satria zanaka analeo dia rahan'Andriamanitra mataotontsika ny fanahiny zanany miantso hoe Aba ray ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Oh
Tarindro misy lehilahy Simona tao Jerosalema ary maro ny samy mivavaka tsara izany lehilahy zany ka niandry ny fampiomonana ny Israely ary ny fanahy masina natao aminy. Ary rehefa namana ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny tompo. Ary nety ny fanahy masina mihitsy atao amin'ny kianjan'ny lekoly izy ary rehefa nampiriny ny ray aman-dreny Jesosy zasa nanaovany araka ny fomba narana ny amin'ny zasa dia mitrotro azy izy ka niveran'Andriamanitra nanao hoe tompo ankehitriny ny fanaonao dia rehefa nao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko rehefa nairaka ny famonjenao izay namboarinao tao anatrehany firenena rehetra dia fahazavana fahazavany firenena sady voninahitry ny Israely ninao dia gaka ny ray aman-dreny no miteny ilazana azy. Amen. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Lioka toko faharoa andiny ny faharoa. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitaridarintsika mba ahazoantsika tahaka ny Simeona mahita mitavy ny Kristy ary mandray ilay mamonjy ilay loharano ny famonjena. Amen. Telo. Anisan'ny anarana izay nampahafantarin'Andriamanitra ny olombelona entiny manontona mandray mahalala tsara ny Jesosy Kristy zanany hoe Immanuel, izany hoe amintsika Andriamanitra. Eo amintsika, hitantsika, miaraka amintsika, ao anatintsika. Zany mety hoe Immanuel. Ary zany no nasaina nanonana azy. Tsy foto-kevitra, na finonom-poana, na fahafantara, na fahalalana-tsaina ilay Jesosy notsika. Tsy foto-kevitra izy na principe. Fa raha izany dia tsy mila tonga amin'n'akory izy, tsy mila tonga taty amintsika akory izy, fa nampianarana dia vita. Nisy raha teo nampianatra teo amin'ny Jiosy. Tsy foto-kevitra, tsy finonom-poana koa izy. Ina no atao finonom-poana? Finoana tsy miorona amin'ny soratra-masina, fa ifampilazana ny leksio fotsiny, finoam-bahoaka. Nilazana mampinink'azy, finonon-davy be. Tsy finonom-poana, ny finoana ilay Jesosy notsika, ilay Jesosy Kristy. Fa miorona, mifototra amin'ny fahalalana tsara ny soratra-masina. Moa tsy izao tsy fahafantarana ny soratra-masina izao fa
ny mahadisevitra anareo ny tompo. Tena mino mahafantatra ny soratra masontsika voafaka mino amin'ny Jesosy Kristy. Zao koa nefa nytandrena tsy fahafantarana, tsy fahalalana an-tsaina ny fahalalana amin'ny Jesosy Kristy. Zany mampianarina hoe dininareo ny soratra masina satria atao nareo fa ho amiko no anananareo fiaina. Tona zay tontolo hoe maripatapa ny zany finareo zany ao ny soratra masina no ananareo fiaina. Ary reny dia manamaratonto kanefa ianareo tsy mety manamponazy mba hananana fiaina. Mila mahafantatra ny soratra masina saingy tsy ampy zany fa mila manapona tompo zay bafaka mizy ka tsy fahalalana an-tsaina, tsy olona fotsiny amin'ny fahalalana bebo, tsy olona fotsiny amin'ny fahafantarana ijaona izy ary ndraindray mionona fotsiny amin'izay fanambarana fotokonao. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao sota ary zay tontolona tampanama sisisa. Fa moa vele tena misy fiantraikanao ny fiainao sy ny fiainanao zany. Moa ve tena mamova ny fiainao sy ny fiainanao zany. Zany ny fanontaniana zay tsy maintsy hoe raha resaka ny voalohany tsy fahalalana an-tsaina ary tsy fahafantarana izy. Savoir mamantana fotsiny amin'izao fa ny fiainana mamegona eny ihany ary mampivoly azy dia manaiky ny fisin'Andriamanitra fa mangovotra ny apôstôly Jakoba. Ny mino hoe mino fisin'Andriamanitra, mino fa tokany izy, mino fa izy ny ray Jesosy Kristy, mino fa nanao zao tsy zany ny fotoana. Ny devoly to mino zany ka mangovotra. Ary fantatrika ny tantara fa rehefa nifanehaka tamin'i Jesosy Kristy ny devoly nafantatra azy tsara zanak'Andriamanitra izy fa saingy tsy manaiky fendriana tsy nanaja dia nifono tamin'i Jesosy nangataka mba alefany amin'ny soa. Hitanareo matotosara ny devoly to mino ka mangovotra fa tsy zany ny finoana ambarany soratra tsy foto-kevitra, tsy fahafantana, tsy finoana na finoana na ny finoana ny daholo hoe tsy fahalalana an-tsaina fa fahalalana connaissance avy amin'ny connaître laza iny zany fifandraisana maharitra, firaisana, fiomona. Zany ny atao hoe finoana. Natao ny mino an'i Jesosy Kristy dia manana firaisana anazy miara-dalana amin'ny isan'andro. Immanuel amintsika Andriamanitra. Tsy foto-kevitra, tsy finoana, tsy fahafantarana, tsy fahalalana an-tsaina no inontsika fa izy renontsika personne Jesosy Kristy. Le sabolona ny ten'Andriamanitra ary ny sabolona ny ten'Andriamanitra la Immanuel amintsika. Velona ao anatitsika miara-dalana amintsika isan'andro. Zany hoe ao amintsika Andriamanitra. Zao no dia nanambara azy fa tonga nofo izy ka nofo amintsika. Ary Paoly manambara ny Galatiana fa nateraky ny vehivavy izy mba hananantsika izay nateraky vehivavy ho zanak'Andriamanitra. Inona ny zany? Tsy ampy ho amin'ny finoana hoe nateraky dala sy neny. Na dia atao azy hoe mpino be na dia atao azy hoe olo-maso tsy ampy
tanteraka indray isika satria ilay le teny teo teo teraka amintsika misy fahaterana misosona zany ao zay tsy azo sarana miara-dala raha teraka maro tsy mikamino ny fahaterana misy ao dia mandray azy atao ratsy ka dia nateraka ilay lasa zanak'Andriamanitra tsy zanaky daba ineny tsy neny fotsiny misony aho fa zanak'Andriamanitra tena zany ary rehefa nateraka ilay mandray an' Jesosy Kristy velona Andriamanitra dia tsy zatsony eny Kristy mivelona ato anatiny satria teraka ato anatiny izy ilay manomena zay nankalakantsika izy noho izany tsy vita tamin'ny Krismasy teo ny asan'ny Krismasy raha zay no fomba hafa azy dia inauguration nataontsika tamin'ny Krismasy so rehefa tokanana roa no trano dia mba azo petraka fa ny fitoerantsika ho any sy ny fiainantsika ho any zany miantoka ny mahatsara i manoely velona oantsika miaraka amintsika miasa amintsika Andriamanitra zany hoe ary zany ny tena foniny